Ampifalenay no iarabananao izay manatrika izao fotoana izao mialohan'ny hanomboantsika dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika rainay izay an-danitra dia raha sy mankalaza ny ananao izay no mahaitanao magatakanao mila kosa milenay fonjaka vitanay tsy fanakina sitraponao. Misotranao indray no ity fotoana izay afanay fandraiminao ity ny fahazavany saina avy amin'ny masina hazavany saina fanametaka sitraponao raha fanakevana izany ka hitondra fiainam-baovaonay teny tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy vavaka. Amen. Raha vao miresaka ara-panahy zany isika araka ny fampianarana rehetra izay resahana teo dia resika izany. Ao amin'ny saina no miditra mivantana miasa avatantsika Kristy ary mampifandray antsika aminy ny fanamasina. Ary fanamasina io dia tsy io fa ilay fahazavantsaina izay fanomena aizana mahadanjalanja mahafantatra mety sy ny tsy mety. Ary tiany Kristy zany mba hiakatra ao amin'ilay fenitry ny ara-panahy. Ary izay indrindra no tiany teny izay horesahana atao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 2 vakina manomboka amin'ny 1:12. Korintianina voalohany toko 2 1:12 dia vaky ny teny. Fa isika tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao. Eto zany dia ara-panahy ihany koa zany hoe fanahiny izao tontolo. Ina moa ny eto amin'ity tontolo ity dia ilay mpanjakan'izao famazinana izao miezaka mampifantoka antsika amin'ity tontolo ity. Jesosy rehefa avy nifadianina 7 andro sy 7 alina tany an-tany efitra izy dia mazava ho azy moa zany fa tsy nisakafo izy. Ary rehefa vita io fivadikanina izay nataony io dia avy mipaka-fanahy dia ny devoly zany. Io zany raha vao hoe maka-fanahy zany dia mazava ho azy moa zany fa amitaka izy. Ampiditra ny olona anatin'ny fakapanahy ratsy. Izay zany ny atao hoe maka-fanahy. Ampiditra ny fakapanahy ratsy. Ary rehefa nanantona an' Jesosy izy dia fantany zany hoe naony io zao eny. Ary izay indrindra mahato amin'ity sakafo ity ny tena angejany devoly ny maro. Naony io zao dia tonga dia niteneny Jesosy ty misy tapa-biriky ty. Ianao manana fahefana afaka manova an'ity ho sakafo. Ka ampiasao izay fahefanao izay. Dia navaliny Jesosy dia nambara mihitsy izy voasoratra hoe aleo tsara hoe Jesosy anie zany e. Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa rehefa hiteny izy dia inona nambara ny voasoratra hoe araky ny ambarany Andriamanitra. Dia tsika anie zany zao jereo tsara fa mifototra amin'inona ny fahalalana mifototra amin'inona ny fahaizan'olombelona. Amin'ny fahalalana inona dia eo no miteraka ny olana amin'ny fiainantsika. Satria tsy tena mifototra amin'ny fanahy tsy tena amin'ny soratra masina. Lay hevitry ny ambarany so inona ny tena ambarany soratra masina inona ny tena tsy amin'izay fa dia fahalalana avokoa. Fahalalana avokoa no ampiasaina. Fa rehefa niteny Jesosy dia nambara mihitsy tsy ny mofo ihany mivelomany fa ny soratra rehetra izay omeny Andriamanitra. Dia ndonge indray ohatra tsika raha nona tokoa ara ny olona anankiray hoe tonge ny Baiboly raha azony fa raha hitondranao mofo izy iny mamaika azy. Ary eo indrindra zany mila miverina amin'ny tena fandinihana soratra masina inona ny tena heviny. Dia tsy azony moa tamin'iny izy dia teneny indray hoe ndana tsy menjerany anatin'ny antsanana. Dia mbola teneny Jesosy ihany hoe voasoratra hoe aza maka-fanahy. Ary eto amin'izay zany niveriny devoly tsy hafa nyity zany zao. Dia ny fiankofana. Dia zao nambarana izao hitanao reo daholo zavatra tsara jereo tsara ny trano tsara tarehy, ny 4x4, ny moto tsara tarehy. Jereo tsara ny sakafo matsiro eny amin'ny restaurant. Omeko anao daholo. Iza zany no ofehan'izany? Nasaina hoe mba miankofa kely. Ary io mantsy zany zao ny antsika hoe mananana kely. Io dia tsy sisa zany kely zany. Izay nge mampatonga ny olona resaka
Zava-mahadomelona e. Malaza be moa ty hoe rôrô ty. Zavatra tsy apozana re zavatra kely e. Ary zay moa ny olona ny tanora io tsy izy zany hoe bevoka tampoko zany. Fa zay raha vao tsy mahafehy lay filàna, le filan-dratsy, de ny fiainanao ray manontolo no potika, ny fiainanao avy. Ary zay mahatonga ny kristianina miaina amin'ny finoana fa tsy ny hita maso. De zay no mahatonga ny hoe mila mitanina zany tsika. Fa raha ity teny ity hoe fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao, de ny filàna ara-panahy io. Fa rehefa toy izany teny de zao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Raha nyresahana teto ny hoe izay ateraky nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Izany hoe ny fiainana kristiana zany mila mandalo fahateraham-baovao. De tsy inona io fa ao amin'ilay fisainana io zany, ny fotom-pisainana mihitsy. Satria rehefa tohizana ny teny amin'ny 1:30 de zao, izany koa no lazainy hoe tsy amiteny ampianaro ny fahendren'olona, fa amiteny ampianaro ny fanahy raha milaza zava-panahy am'izay olona araka ny fanahy izahay. Raha vao miresaka izy de fanahy ny pahary, ilay fanahy masina ny resaka. Eto zany zao dia mizara roa ny kristianina. Teny ampianaro ny fahendren'olona. Ary zay mahatonga ny hoe inona zany zao aloha no tena amaran'ny olona, de mitady fahalalana be dehibe izy. Ary miroso moa zany zao ny fahalalana, de indrindra ny fahalalana ara-tsiansa. Miezaka manam-pirofo, satria moa zay zany e, hoe ity tontolo ity zany mitaky pirofo. Fa raha vao tsisy pirofo zay tsy mino. De miezaka manam-pirofo miainga am'ireo zavatra manao fandalinana, ary manam-pirofo ny famoronana, ary voapirofo tokoa ao anatin'izay. Fa izao fahalalana zay, ary tena miorina am'zay, fa ny finoana tsy mitaky an'izany e. Zay nahatonga an'ireto roalahy izay izy tsy mino raha tsy hitanay mihitsy ny olatra eo amin'ny tanan'i Jesosy. Zay vao ino hoe marina zany. Nefa Jesosy miresaka mivantana aminy, fa hoe hitsangana izy afaka teloana, fa tsy nino an'izany izy. Ary mbola zay, mbola mitady an'izay, ary zay mila mitarina tsara zany eo amin'ny fahaizana sy ny fahalala'olombelona. Fa mandroso be io ary miezaka manam-pirofo, ary vita ny manam-pirofo an'izay. Fa mila mitarina sao de hoe eo amin'ny fahalala'olombelona no miorina fa tsy eo amin'ilay fahatan'Andriamanitra zay hiteraka olana ihany koa zay. Fa zavatra anankiray mitana ny saina de zao, rehefa niresaka izy roalahy ry Tomasy zany de zao nge noteneniny, moa tsy nangorakoraka fa ny fotsika rehefa nanambara ny teny. Zany hoe Jesosy nefa miresaka amin'io fa tsy fantany e. Izany hoe tsapa ity finoana ity zany amin'ny alalana fahatsapana, ary io mihitsy ny tena mila azo io resaka finoana io. Izany hoe nisy fahatsapana tao aminy rehefa nefa tsy fantany hoe Jesosy ty miresaka aminy te. Ary zay mila fitandremana hoe ny teny zay henontsika ino mitondra inona, mitondra zay fahatsapany zay ve. Fa raha zay fahatsapany zay fahatsapana lala tao de hoe tena nangorakoraka ny fo. Ary zay tokoa hoe mangorakoraka tokoa antsika rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny hoe efa nikejainy ity tontolo ity ny fisainana, ary mbola mangeja mihitsy izy. De zao nge toy ny teny e. Fa ny olona, 4:20 amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa io. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy aminy, satria araka ny fanahy no hamantarana azy. Eto zany de mametraka fa mizara roa ny kristianina.
Misy zany kristianina zay tavela ao amin'ny aranofo. Fa misy kosa ny kristianina zay ara-panahy. Satria zao mantsy ny tenenin' Jesosy. Rehefa nanambara izy, de nanambara mazava fa ianareo ny tempolo ny fanamasina. Ka ny dikany hoe tempolo ny fanamasina, de hitoetra ao anatin'ny tempolo ny fanamasina io ny fanamasina. De raha iverenantsika ny famoronana izany, de izao rehefa tsy ao amin'ilay olombelona, io fanahy io de fiainam-biby ange no ataony. Ka nanambara mihitsy Jesosy ianareo ny tempolo ny fanamasina. Donc ho jerentsika izay teny nataon' Jesosy zay ao amin'ny Korintiana voalohany toko 1, ao amin'ny 9:7. De zao ny voalaza: ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonao tamin'ny ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Ny tiany ho resana zao de ny fahafahana mifandray ampahary de efa ao amin'ny saina io zany. Ianareo de tempolo ny fanamasina izay efa inona moa izy? Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo. Izany hoe isika zany mifandray ampahary na inona n'inona eritreretina. Zay io teny io. Fa lay fitaka atao mpanjaka an'izao amazinana zao de nampiala an'izay zay raha miafina amin'ny filazan'ny tsaranay de miafina amin'izay very zany. Izany hoe efa ao anatin'ny olombelona izany ny ahafahana mifandray ampahary de ao amin'ny saina. Fa eto amin'izay le asan'ny fanamasina. De 9:20. Fa olom-boavidy ianareo ka mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Inona ny tiany ho resana hoe mankalazana Andriamanitra? Zany hoe rehefa mitoetra ao amin'ilay tempolo fanamasina n'ilay fanamasina, de iova ny toetra. Ary tena zay mihitsy io. De iverenantsika ange lay teny ato. Raha tena kristianina marina, de zao ange le hoe mizara roa ny kristianina. Ao amin'ny 9:20. Fa ny olona zay araky ny nofiany de tsy mandray zay fanana fa fahadalana aminy izany sady tsy azo satria araka ny fanana mantana. Izay nge mampatonga ny olana ara-pitondrana, ny olana hoe ny ara-pitafiana sy ny rehetrarehetra e. Tsy any amin'ilay fitafiana nge ny olona fa ilay fodim-pisainana mihitsy ny olana e. De lasa mametraka feperytsika mba hialana amin'ireny ka tsy zay le izy. Fa ilay firaisana amin'ny Kristy le asan'ny fanao anaty. Niezaka ane ny rehetra miteny sy ny rehetra fa niova ve le izy satria ilay tontolo mihitsy mametraka ny rendrarendran' zao fiainana zao, ny mahafinaritra. De zay mahatonga ho resitsika ve ny freareana. De io no miteraka ny olana. Ka ny vahaolana io ao amiko Jesosy rery any. Le azahoanan'io fanamasina io. Lay toetra ao ny fanamasina. Satria rehefa ny fanamasina no mitoetra ao an-tsain'ny olona, nga hanao zavatra ifanohitra ny sitrapon'ny tompo izy. Tsy hanao zavatra ifanohitra amin'ny sitrapon'ny Kristy naovinana oviana. De zay mampatonga an'ilay teny. Fa ny olona zay araky ny nofiany. De tsy mba mandray zay fanana fa fahadalana aminy izany satria tsy azo satria araky ny fanahy no hamantarana azy. Mila tonga amin'izay tena ara-panahy zay. Mila tonga amin'ny fentry ny ara-panahy. De ty zany le teny amin'ny 9:20. Fa ny olona araky ny fanahy kosa dia dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izay manana ny sain'ny Kristy. Zany ny atao ara-panahy de manana ny sain'ny Kristy. Ka raha nananao ny sain'ny Kristy, raha nanako ny sain'ny, inona ny zavatra iseho eo? Izay le tary hoe fa olom-boavidy ianareo. Koa mankalazana Andriamanitra amin'ny tenao de ambarany soratra koa na mihinana ianareo, na misotro ianareo, na inona n'inona ataonao de aoka ho voninahitran'Andriamanitra. Na inona no ataonareo de izao zany. Inona manome voninahitran'Andriamanitra? Noho ny rotoroto sy ny adi-piaina de kizitintsika mora tezitra. Maneho voninahitran'Andriamanitra ve zany? Tadidio. Fa ny fanan'Andriamanitra de zao ihany tenenin' Jesosy. Makanesa ty amiko. Ianareo rehetra miasa fatra sy mahavita ny fizahana amin'ny fitsarana. Mianara amiko sady malemy fanahy no tsy miavona po amiko. Any amin'i Jesosy mianara. Aza mianatra eto amin'ity tontolo ity. Ao amin'i Jesosy ny feno ny fampianarana. Izao no ataoko ohatra ho anareo. Ny vahaolana de efa nomen'i Jesosy ary ao amin'ny rery ihany. Mandeha any makanesa ho aminy. Efa miantso anao izy. Ianareo izay mavesatra entana makanesa ho aminy. Izy no hitondra ny entanareo. Hoentiny eo. Aza ianao no mitondra azy.
fa rehefa ekenao zay de ho maivana ianao ary atsapa fiadanana. Zany fiadanana zany de tononona ho amintsika tsiraray avy. Marina fotoantsika andeha hivavaka isika. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy malala amin'ny teny Jehovah. Aoka zava ny fisainanay afany mandray ny teny ary afantaranay ny sitraponao. Ka melombelona ny fanahinay. Ka ampaherenay indray eo amin'ny fiatrehana ireo olana saribany, ny tsy fahasalamana, ireo adi-piaina rotorotom-piainana zavatra maro samihafa amin'ny tanany sainay. Aoka izany fiadanana izany nompo ny tsirairay avy afana mitera sy mankalaza. Tonoana sangatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.